Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. toy izao no fanambarany ngamaisy ora vitsivitsy talohana hafatesany 5 taona ary tsy nisy nanahirana ny fiainako hatramin'ny fahazazako ka mandraka kehitriny. Toe-javatra iray tsy ho adinoko noviana dia ny fotoam-bolamena namasinana ny mariazinay sy Michel vadiko izay tena nahafinaritra indrindra. Tsy maintsy ho faty hoy ngamaisy kanefa dia zava-poana sy bitika indrindra toy ny torimaso indray alina izany. Ankehitriny mantsy dia inoko fa manana ho avy azo antoka iainako amin'ny fahafinaretana farantampony. Mananteny izany satria Andriamanitra tsy mandanga hoy ngamaisy. Eny tokoa ry havana, efa tsaroanao ve ny fotoana nahafinaritra indrindranao teo amin'ny fiainanao sa mbola tsy tsaroanao koa ny atao hoe fiainana mahafinaritra? Anio dia azonao atao ny miray fanantenana amin'ny ngamaisy sy ny fianakaviana satria mampanantena antsika fiainana mandrakizay ilay Andriamanitra be fitiavana ny an-danitra. Eny, lazaiko anao marina dia marina tokoa fa Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy hifainy na efa niteny va izy ka tsy ho toviny? Nomeritoko 720 andininy 720. Amen. Tsapaku itaku fafiti uduri awamina unatauna uwa rirai rifana heri Tanana
voadinay sy ny fanekenay havaozinay amina windra riray mahay hoana harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo fivaliana ho anay indray ny miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao miarahaba tompoko dia mirary fahasalamana ho an'ny isam-batan'olona ny aty no isan'ny taova-manana ny anjara asa ny goavana tokoa ao amin'ny vatantenantsika olombelona milanja eo amin'iray kilao sasany eo ny aty kanefa dia tena mahavita asa mahatalanjona tokoa raha tsy resaka afa-tsy ny asany izay manifana ireo karazana poizina maro toksinina zany sy ireo akora vahiny singa vahiny zany izay mikoriana any anatin'ny rà ny fiainana moderna ankehitriny sy ireo sakafo voavoatra sasany dia tena manome asa fanampiny ho an'ny aty izay mety hiteraka fivitosana ho azy na ihany koa aretina aty mihitsy ny alkôla ny fanafody ireo fanafody famonoana bibikely sy ireo sakafo maro hafa manimba dia tokony hajanona satria manimba ny atitsika avokoa izy ireny amin'ny maha-olona sy ireo sakafo isan-karazany ampidirina ny vatana nefa dia mety ispozina be tafahoatra ao amin'ny vatantsika ao mety harary dia tsy maintsy mihina-panafody eo koa ireo tavy ratsy avy amin'ny sakafo hoantsika zany rehetra zany a dia tokony hanadiovana ny aty avokoa inona ary no tokony atao hanadiovana ny aty isan'ny tsara sy mety indrindra hanadiovana ny aty a ity ranom-boankazo atorin'ny dokotera Georges Pamplona ho antsika ity inona avy ny zavatra ilaina amin'izany laisoa mena iray tasy zany hoe eo amin'ny 7 grama eo ny fatran'izay laisoa mena iray tasy izay karoty 3 ka ny karoty singa indray a dia eo amin'ny 80 grama eo zany hoe 80 grama zany a ny totalin'ilay karoty 3 poma iray ka ny fatran'ity poma ity ny lanjany a dia eo amin'ny 80 grama eo raha toa ka azontsika antoka fa vokatra biolojika ny poma dia tsy mila voasana izy ity
ary ranona voasarimakirana 2 sotro ka eo amin'ny 5 grama eo a ny fatrany iray sotro. Averiko le zavatra ilaina: laisomena iray tasy eo amin'ny 20 grama eo, karaoty 3 ka eo amin'ny 80 grama eo ny iray, zany hoe 80 grama, poma iray 80 grama, ary ranona voasarimakirana 2 sotro eo amin'ny 12 grama eo a ny iray sotro, zany hoe 30 grama zany a no ilaina. Ahoana fomba fikarakarana azy ity? Rehefa voasasa tsara avokoa ny fangaro rehetra dia arotsaka ao amin'ny famotehana na ilay antsointsika hoe mixeur, na ihany koa fangalana ranom-boankazo raha misy fomba hafa azontsika atao ahazoana ranom-boankazo dia mety avokoa. Ary amin'ny farany izay vao asiana ranona voasarimakirana dia afangaro tsara, dia izay ilay fanadiovana aty anankiray izay tsara sy mety indrindra hanadiovana aty. Ny artichaut ihany koa dia tena tsara amin'ny fanadiovana ny aty. Ahoana indray ary ny zavatra ilaina raha toka anao ranona artichaut hanadiovana aty? Mazava ho azy, artichaut 2 ka eo amin'ny 30 grama eo ny iray. Ampiasaina avokoa ny raviny sy ny tahon'ny artichaut. Dia tongolo iray, tongolo vaventy zany izy ity satria milanja eo amin'ny 10 grama eo. Singa indray io dia ranona voasarimakirana 2 sotro, mitovy amin'ilay teo aloha ihany, 15 grama eo ny iray sotro, 30 grama zany, ary rano iray litatra. Averiko le ilaina: artichaut 2 ka eo amin'ny 30 grama eo ny iray. Ampiasaina avokoa ny raviny sy ny tahony. Tongolo vaventy iray eo amin'ny 10 grama, ranona voasarimakirana 2 sotro ary rano iray litatra. Ahoana indray fomba fikarakarana ity artichaut izay natao hanadiovana aty ity? Sarahana avokoa ny raviny ivelan'ilay artichaut sy ny tahony, dia afaka tehirizina anaovana sakafo ao an-dakozia ilay fony iny zany. Voasana ary tetehana madinika ihany koa ny tongolo, dia ampagotrahana anaty rano amin'ny afo malefaka mandritra ny 10 ka hatramin'ny 12 minitra izy ireo. Zany hoe ilay ravina ivelan'ny artichaut sy ny tahony zany ampiarahana amin'ilay tongolo voatetika, dia ampangotrahana amin'ny rano amin'ny afo malefaka mandritra ny 10 ka hatramin'ny 12 minitra. Rehefa vita dia tatavanina ilay ranony, dia asiana ranona voasarimakirana, dia misotro eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 tasy isan'andro. Tena mahasoa ary tena tsara amin'ny fanadiovana aty tokoa io rano izay natao io. Manentana anao ampiasa izany, asoa ny vatanao, asoa ny aty indrindra. Tsara ny manamarika fa ny arerahana tsy hita hoe ahoana, zany hoe tsy niasa mafy akory ny tsy fampin'ny hery ary ny fivoahan'ny aretina eny amin'ny hoditra, dia mety hidika izay fa marary aty ny olona iray. Veriko raha toka mararary tsy hita hoe ahoana ianao, raha toka reradreraka tsy hita hoe ahoana ianao nefa tsy niasa mafy akory, dia mahatsapa ihany koa hoe tsy ampy ny hery ary mivoaka eny amin'ny hoditra eny ny aretina, dia mety hidika izay fa marary aty ianao. Noho izany entanina anadio matetika ny aty amin'ireo ranom-boankazo nresahana teo, fa tena mahasoa tokoa. Dia hatreo indray ny resaka ara-pahasalamana, isaorana Dokotera Georges Pamplona,
ny zarany mahasoa ny fahasalamana ho antsika. Dia samy manao fanandramana mba samy ho salama. Ankasitrana ihany koa ny fanarahana ao an-trany ny AWR. Jididiasy Zoanitra no ny farimbona natotosa ny fandarana ara-pahasalamana izay ndrenesinao teo, samy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika napita izany tamintsika rehetra. Samy salama sy ho tahian'Andriamanitra tompoko. Groupe La Voix des Archanges. Radio feo fanantenana. AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana. Ry Pierre Malala, ny teranay pastora Razafinjatovina Arson Gilbert, dia miangavy atsika rehetra ampanetretena ampitiavana, hanatona ny sisa fiandrianan'Andriamanitra amponona, ary ekoko natrehany tahakandreo lolo 420, ary antsoantso ihany koa sala amin'ireo zava-manana 4 manao hoe masina, ilay Tompoandriamanitra tsy tola ty aloha ankehitriny aroa avy, ary miaraka amin'ny didikazo manimpofona dia ny famendrehan'i Kristy hivavaka amboraka ny opotsika eo natrehany isika. Andriamanitra mpamorona sy mpahary izao rehetra izao, nisy atrehatreka ho mandrakizay tsy miova malo sy ny aro mandrakizay. Andriamanitra lehibe manerana ny erana rehetra, manerana ny fotoana rehetra ianao, manana ny fahefana rehetra ianao, manana ny fahaizana rehetra ianao, manana ny fahalalana rehetra ianao. Kanefa koa ianao Andriamanitra marina, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra ray mamindra fo miantra maharim-posy be famondrapo ary fahamarinana. Misaotra anao zahay, raha mbola afaka manatona anao ampanetretena amin'ny fotorotoro amin'ny fanamangorakoraka miaraka amin'ny didikazo manimpofona dia ny famendrehan'i Kristy. Misaotra Jesosy malala, ny amin'ny fanelanelana zay ataonao ho ampio zahay, ny amin'ny taridalana rehetra zay ambaranao aminay hanatanteraka an'izany atsakany sy andavany, amin'ny anaranao Jesosy no hitalaonay famelan-keloka, fanadiovana, fiovana tanteraka, amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry Pierre Malala, hitantsika tamin'ny farany tetony hoe mamolavola iray ho mpianatra. Anio isika dia iresaka ny aminy hoe fanomezam-pahasoavan'ny fanamasina. Ity fanomezam-pahasoavan'ny fanamasina ity dia hitantsika eo amin'ny Romana 12:17-15. Averiko indray mandeha indray Romana 12:17-15. Korintena 12:12 ka hatramin'ny 9 ny farany. Efesiana 4:1-12. Petera 1:2-7 ka hatramin'ny 9:1. Averiko indray mandeha indray zany ho anareo zay mandray noty. Romana 12:17 ka hatramin'ny 9. Korintena 12:12 ka hatramin'ny 9 ny farany. Efesiana 4:1-12. Petera 1:2-7 ka hatramin'ny 9:1. Reo zany no hitantsika ireo atao hoe fanomezam-pahasoavana, ary izy ireo dia azo zaraina ho 4 lehibe. Ry Pierre Malala, voalohany, fanomezam-pahasoavana izay izarantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona zay mahay mizara ny tenin'Andriamanitra dia manana an'ireto fanomezam-pahasoavana reto faminaniana. Ao amin'ny Korintena 1:7-7, fitoriana ny filasan-tsara, Asan'Apôstôly 5:5 ka hatramin'ny 5. Fanataterahana ny iraka, mandeha manao iraka, manao misiolojia. Reo mianatra misiolojia dia manana taridalana be da be azo ambarany amin'izany. Apita amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Korintena 1:7-7 ka hatramin'ny 7. Asan'Apôstôly 7:7 ka hatramin'ny 7. Ny apôstôly zany koa dia fanomezam-pahasoavana mampita ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny Romana 5:20-20. Zay zany ny sokajy voalohany, fanomezam-pahasoavana mampita ny tenin'Andriamanitra. Reo zay nomena fanomezam-pahasoavana faminaniana, fanomezam-pahasoavana fitoriana ny filazantsara, fanomezam-pahasoavana manatanteraka iraka, mission, ary ny fanomezam-pahasoavana ny apôstôly. Ny sokajy faharoa, fanomezam-pahasoavana mampianatra, manabe olona. Tsy mitovy ilay voalohany sy faharoa. Ny manabe olona dia fanomezam-pahasoavana ny fampianarana. Efesiana 4:12-17. Fanomezam-pahasoavan'ny fampaherezana, fanafanana indray ny aim-panahin'ny olona. Asan'Apôstôly 4:12-20. Fanomezam-pahasoavan'ny fahendrena. Korintena 1:2-12-1. Fanomezam-pahasoavan'ny fahaizana manavaka, fanasamihafa. Zany dia fampianarana ny olona zany. Korintena 1:2-12-1. Fanomezam-pahasoavana mampianatra ny olona. Zay ny sokajy faharoa. Sokajy fahatelo, fanomezam-pahasoavana
maneho ny fitiavan'andriamanitra. Ty fanehoana fitiavan'andriamanitra ty dia fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina. Ny asa fanompono. Asan'ny apôstôly toko 1:1-7. Ny fanehoana famondram-po. Romana 12:1. Faiza mandray vahiny ao anatin'ny sokajy ny fanomezam-pahasoavana ny maneho ny fitiavan'andriamanitra zany. Mandray vahiny, hospitalité. Petera 1:7-7. Fanomezam-pahasoavana pasteur na mpiandriondry. Fanehoana ny fitiavan'andriamanitra ny reny. Reny dia misy pasteur maseka velona mihitsy. Ary mijaly mihitsy ny olona taritiny. Kanefa fanomezam-pahasoavana haneho ny fitiavan'andriamanitra, ny fanomezam-pahasoavana amin'ny maha-pasteur azy ka tsy fantatra hoe mbola omendriko pasteur ihany ve izy. Raha toka maseka velona amin'ireny mpanota manitra reny. Tsy fandraisantsika teto ve ny fihetsiky Jesosy tamin'ny Zakaiosy, tamin'ny Maria Magdalena, fihetsiky Jesosy tamin'ireo marary, fihetsiky Jesosy tamin'ireo olona izay to mpanota be mihitsy. Ny fihetsik'Andriamanitra tamin'ny Davida, ny fihetsik'Andriamanitra tamin'ireo olona zay mibebaka. Eo koa ny fanomezam-pahasoavana manome ao anatin'ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra izany. Korintiana 2:5-7. Ary ny fanomezam-pahasoavana manao fahagagana, fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra izany. Andriamanitra nanao fahagagana. Nanafaka ny olona nampita an-dranomasina mena, nanomeny mana, nanomeny papelika. Teo fanomezana papelika moa zany nisy problema be raha ivolana ninana papelika foana ny zanak'Israely. Ary nefa rano dia ringan'ny avokisana papelika satria nahady natao kotoza dia natao masikita dia tsy haintsony nanaovana azy tao dia indresy fa maty tsy fahaizana mampiasa n'le fanomezam-pahasoavana le fanaovana fahagaganany dia indraindray dia izay toy zany. Ary amin'izao fotoana zao dia samborony satana mihitsy io fanomezam-pahasoavana manao fahagagana io. Ary io ny tena mitahany olona maro amin'izao fotoana izao. Mila mitandrina tsara isika. Zay zany ny sokajy fahatelo, fanomezam-pahasoavana fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Ny sokajy faefatra, fanomezam-pahasoavana fakalazana ny fanatrehan'Andriamanitra. Io dia fanomezam-pahasoavan'ny vavaka, fanomezam-pahasoavan'ny fiderana, fanaovana vavaka fifonana fanenany elanana. Kolosiana 1:1-7-12. Fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana. Io koa zany dia fanehoana ny fanatrehan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranany. Jakoba 5:5-5. Fanomezam-pahasoavan'ny vavaka, mivavaka. Ary indraindray izy io dia hoe fanomezam-pahasoavan'ny mandika teny tsy fantatra amin'ny teny tsy fantatra. Io fanomezam-pahasoavan'ny vavaka io, mandika teny tsy fantatra amin'ny teny tsy fantatra. Korintiana 2:2-5. Fanomezam-pahasoavan'ny mozika sy ireo fahaizana ARTS amin'ny teny frantsay art. Zany hoe ireo tao zavatra maro samihafa zany. Ao amin'ny Salamo 5:100. Fanomezam-pahasoavana klasina amin'ny fanomezam-pahasoavana fakalazana ny fanatrehan'Andriamanitra. Reny rehetrarehetra reny kenao mitendry mozika io. Ianao zay mitendry zava-maneno manahoana izany mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra venao. Zay zany reo sokajy efatra. Veriko kely ndray mandeha zany le sokajy efatra lehibe. Fanomezam-pahasoavana mapita ny tenin'Andriamanitra, zara ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, fanomezam-pahasoavana mampianatra, manabe ny vahoaka. Fahatelo, fanomezam-pahasoavana maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Ary faefatra, fanomezam-pahasoavana izay midera sy makalaza ny fanatrehan'Andriamanitra. Ripiany malala, mbola misy anefa ny fanomezam-pahasoavana izay hoentina andavorariana ireo rehetra ireo. Ao anatin'izay natao hoe leadership, na ny fitariana. Fanomezam-pahasoavana ne io e. Fanomezam-pahasoavana izany hoe fitariana ny hafa izany mba hanao asa fanompona ao an'Andriamanitra. Fitariana ny hafa mba anana fomba fijery ho fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Fanomezam-pahasoavana manentana ny olona. Fanomezam-pahasoavana mampitao ny olona. Ary fanomezam-pahasoavana izay manofana ny olona. Zay no zavatra ilaina ho tanterahana leadership. Ny faharoa amin'ity hoe fanomezam-pahasoavana anatanterahana sy andavorariana ny rehetra voalaza tamin'ny 4 voalohany teo dia ny administration na ny fahaiza-mandamina ihany koa zany ny fahaizana tarika zany administration fahaizana irahantsika rehetra malala zany administration administrateur. Ary ny fahatelo ao anatin'izay dia ny fanomezam-pahasoavan'ny finoana. Mila finoana ny fandavorariana ireo rehetra ireo zay hitantsika rehetra teo. Ripiany malala, anjaranao ary mangataka amin'ny fanamasina ny fanomezam-pahasoavana izay anananao, nomeny fanamasina anao. Ina ny fanomezam-pahasoavana anananao? Le fanomezam-pahasoavana mampita ny tenin'Andriamanitra ve? Sa
vola zao zany ny faminaniana fitoriana filazantsara ny fanatanterana mission eo amy fanatanterana ny baikon'andriamanitra ny irak'andriamanitra maapôstôly sa le faharoa fanomezam-pahasoavana manabe vahoaka mitaiza vahoaka eo ny fampianarana eo ny fampahirezana eo ny fahendrena eo ny faiza manavaka fanahy samihafa sa famezam-pahasoavana ny fanehoana ny fitiavan'andriamanitra eo ny asa fanompona eo ny fanehoana famondrapo eo ny faraisam-bahiny eo ny mahapasteur eo ny fanomezana eo ny fahagagana sa ny fanomezam-pahasoavana makalaza ny fanatren'andriamanitra eo ny vavaka faneran'ny lanana eo ny vavaka izay mitondra fahasitranana eo ny vavaka izay mahatonga vavaka amin'ny rana ny fanahy masina ary azahoana mahatonga mandika an'ireny teny tsy fantatra ireny mahatonga n'ireny fitenena amin'ny teny tsy fantatra ireny eo koa ny mozika eo ny hira ary eo to zavatra maro samihafa ny irariko dia ny ahatonga antsika rehetra anaiky iasany fanahy masina ary indrindraindrindra ampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomeny ao anatanterantsika ny zavatra voalazan'ny baiboly ampiray ny finoana atonga ny firaisan'ny finoan'ny olona afampahirezana ny olona eo ampitombon'ny olona atratra ny ohatra ny fahafinon'i Kristy ivavaka isika. Tompo malalo misotranao zahay ny amin'izany taritalana mazava izany ampio zahay andinika ny amin'ny fiainanay ary angataka amin'ny fanahy masina mba hampafantatra ray ny fanomezam-pahasoavana zay nomeny anay fanahy izahay nomena ny fanomezam-pahasoavana mapita mizara manambara mamparakoako ny teninao na izahay nomenao fanomezam-pahasoavana hanabe ny vahoaka hitaiza ny vahoaka na izahay nomenao fanomezam-pahasoavana haneho ny fitiavanao na izay nomenao fanomezam-pahasoavana ankalaza ny fanatrianao na izahay nomenao fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fitariana na eo amin'ny administration na eo amin'ny finoana aza velanao hovariana amin'ny zavatra hafa na orarotana eo amin'ny zavatra hafa reny fanomezam-pahasoavana ireny fa aoka ho fampiraisana ny finoan'ny olona fampitombona ny aim-panahin'ny olona hanomana ny olona amin'ny fitsananan'i Jesosy Kristy zay ho avy tsy latsony eo amin'irao lanitra aminaranao Jesosy no angatany izany amen. Ny ambasadora ny androko ny fiainako nao lafa na foy omeko anao atolotro anao miarenako fananako vako omeko anao atolotro anao miasa ny tanako ny hery ananako atolotro anao iray anompoko anao sisaiko eniatra minyaiko atokako anao iray anompoko anao. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Reo avako sy namako iriko Jesosy Sisaikyu, il miaccia
saiko eniatra miniako atokako anao iray hanompoko anao atokako anao iray hanompoko anao mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana anrotany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina eny ary sambatra hoany raha erana fa manan-kiarana tretrika raha zozoro fa manan-kijoroana fa sambatra kosa isika fa mbola ny men'andriamanitra fotoana ahafahana mitafa sy mioneto amin'ny alalan'izao onja-peo amin'ny feno ny fanantenana izao ka dia miarabanao peno izahay dia ho ambinina sosalama amin'ny zavatra rehetra ny ianao miarabanao namana nardina ny tsipolopolomanitra tsy misarika amin'ny jaridaina ny aza manadino tsy mifanadino antsisitsisym-boly fa ny araba kosa tsy adino etiam-panomboana koa dia anterina ny fiarabana izay nentiny namana lanto ary misy ajoely teo miarabanao mpiaino any koa miraro ny sosiny tsara ho anao ary maniry ny fahaliananao ao anatin'izao fandaharana fianarana sy fanabiazana izao miarabanao ihany koa namana lanto ary misy ajoely eny ary tsy hosodokany morona akaiky akory isika ka hitsipadolaka ny tany fa milohan'ny rosona ny fandarana dia tsara raha hivavaka aloha sika eny ary ndeha raha iombom-bavaka sika jehovah raina masinao atolotra anao mandrakariva ny dera sy ny aja ary ny voninahitra miampy ny fisaorana no resosa hena izay natosaka ao teo anatreanay enina dia tsy mendrika aza izahay dia nomenao izany misaotra noho izany fitiavana sy fahasoavana tsy manapetra izany indro ny momba amin'ny fiainana rehetra dia apetraka efeno eo ampelantananao koa aoka ianao Jesosy mba hiditra ntsehatra amin'ny olana rehetra ao ny olana ara-pivelomana ny olana ara-pambolena sy fiompiana ny olana ara-pifandraisana ny olana ara-panabiazana dia irinay Jesosy mba alaminao avokoa dia ianao mandrakarivo ny mena voninahitra ny amin'izany dia moeo anay ihany koa ny tanjam-pinoana ahazonay mifikitra aminao hatramin'ny farany dia hatramin'ny fiverenanao any amin'irao ny lanitra ka hitondranao anay hiara-monina aminao any amin'ilay tany vaovao izay nampanantenainao honenanay miaraka aminao dia tonoany izany vavaka izany noho ny anaran'ilay tianay dia ianao Jesosy Kristy ilay marina izany amen. eny ary inandray no masaka tolontsika ny mpiaino anio namana lanto ary misy ajoely anio sika dia iresaka mikasika ny atao hoe maltraitance fizika ihany sy ny manodidina azy io zany na efa lazaintsika hoe fanabiazana ratsy atao izy ity zany ratsorona dia midika hoe fampahoriana olona na fanisihana ratsy olona zany hoe misy olona zany manisy ratsy olona dia zay natao hoe maltraitance na fanaovan'ny ratsy olona ihany koa indrindra fanaovan'ny ratsy amin'ny zaza izay mbola anitra terintsika hitona namana nardina fa faiziny lalàna ny olona manao azy io ny manao an'izany maltraitance zany zany dia faiziny lalàna dia ao anatin'izany na ray aman-dreny zany na mpanabe na mpampianatra na mpitarika fikamana ny eny na atao hoe mpitondra fivavahana azy rehefa manao an'izany atao hoe maltraitance zany dia faizina sy enjehana araka ny lalàna raha zany
dia voalaza fa ny olona zany zay manao zany maltraitant zany de efa nlazaintsika teo hoe faizany lalàna famaizana satria sokajiana ho mpandika lalàna zany izany olona zany ka ampatsifitsika hoe ny lalàna larana fa fitsoroa arivo tsipika aotra 13 artikla 17 andalana faharoa izay natao tamin'ny 20 aogosta 7 no milaza sy mananotranitra zany lalàna mikasika ny maltraitance izany dia hoy isika eto amin'ny fandarana hoe aoka samitandrina avokoa izay voatonona teo na ray aman-dreny na mpanabe na ny mpitarika fikambanana fa ho no anamana lanto misajoely mety mbola misy ve ireo karazana maltraitance zay tsara ho fantatry ny mpiaino satria misy mantsy ireo heverina ho tsy maltraitance nefa ay voasokajy ao anatin'le hoe maltraitance le izy ka tokony ho tandremana so ahitan-doza tsara tokoa ny mampafantatra fa misy karazany enina farafakeliny lay atao hoe maltraitance na ny maltraitance fizika zany ny tiatsika resahany eto na le hoe fanaovany ratsy atao amin'ny olona zay miatra amin'ny vatana zany na atao amin'ny zaza izay mbola terika ihany fa mety hitarika hatramin'ny fampidirana ponja ny fanaovana izany hoe maltraitance fizika izany de inona avy zany izy ireo namana rantoara misajoely azo fatarina ve ya ao anatin'izany ohatra voalohany zany de hoe famonoana olona na famonoana zaza antsitrapo na famonoana olona ny nina natao ny faharoa dia misy ny famonoana olona na famonoana zaza tsy ny nina natao na tsy natao antsitrapo zany le izy ny fahatelo de misy ny ratra sy ny vono atao amin'ny olona na atao amin'ny zaza na atao antsitrapo na ny nina natao dia io ihany koa ny herisetra natao tsy ampisalasalaana zay zany fahatelo ny faefatra manarakaraka izay de hoe ny fanabozinana ny nina natao amin'ny olona na ny nina natao amin'ny zaza ny fahadimy dia ny fanalana zaza ary ny fahenina farany dia ny herisetra sokajiana hoe maivana saingy ny nina natao le izy misy zany le herisetra eritreretana hoe maivana nefa ny nina natao de sokajiana ao anatin'le hoe fanaovany ratsy olona na maltraitance ihany koa zany namana naridina afaka miditra amin'ny atsipiriany mikasika an'ireo sokajenina voalaza teo ireo etsika namana lanto ary misajoely ya eny ary idirantsika zany mikasika an'le hoe famonoana olona na famonoana zaza antsitrapo ny nina natao de reto avy le izy von'olona ny nina natao zany izay mitarika ny fahafatesan'ilay olona ny arany de anisan'izany ohatra ny fanakendana ny fanindromana amin'ny zava-maranitra sy ny sisa na hoe fivelesana sy ny sisa zany rehefa mitarika an'le fahafatesana ka ny nina natao de tafiditra ao anatin'izay ny faharoa dia ny fampijaliana sy ny fampidradradradrana lay olona zany io zany le atao ny teny frantsay hoe torture na torturation zay atao amin'ny tsindrona fanjaitra na didina ny lamina le olona na sokirina ny ho tongona ny hotanan'le zaza zany mba hampidradradraza sy hampijaly azy ka mety ilaza zay tiany le ray aman-dreny tenena na tiany le mpanabe ho fantatra dia misy zany zay fampijaliany zay eo ihany koa ny fikotrehana sy fikendrena ary fanomanana famonoana olona na famonoana zaza misy zany hoe olona miketrika na mikotrika famonoana olona na hoe ndevonoko lay zaza ohatra dia efa tafiditra ao anatin'lay atao hoe maltraitance zany zay zavatra zay ny faefatra dia fanapozinana atao amin'ilay zaza izy io zany de misy atao amin'ny sakafo misy atao amin'ny rano fisotro misy ihany koa ahositra mety hoe ahositra amin'ny seza mety hoe ahositra amin'ny akanjo sy ny ahositra amin'le vatan'ilay zaza ohatra zany dia ao anatin'ny fanapozinana avokoa ary ao ny atao hoe famonoana zaza indrindra raha zaza voateraka zany le izy dia tena mahavoasasy tanteraka ny fanatanterahana izany zavatra izany zay zany zao le vonina famonoana ny nina natao na natao antsitrapo dia ao
ahoana indray namana lanto any misa joelina makasika an'le hoe vono na famonoana olona na zaza tsy antsitrapo na tsy nininana tao. Mikasika ilay famonoana olona na famonoana zaza tsy nininana tao indray namana anaritena dia toy izao. Ilay von'olona zany aloha dia efa sokajiana hoe eloka vokatry ny fitavozavozana na fitaraikirekena zany le izy. Izany hoe raha tokony tsy ho faty zany le zaza dia lasa niara-pahavoazana na niara-ny fahafatesana vokatry ny fitavozavozan'ilay ray aman-dreny na ny tsy fandraisany andraikitra. Ohatra tsika hoe zaza milalao eo amorona hady na eo amorona rano zay mety hafaty azy, dia vokatry ny fitavozavozan'ilay ray aman-dreny dia latsaka tao anaty rano le zaza na latsaka tao anaty fatsakana, dia zay zany le atao hoe vonoolona vokatry ny fitavozavozana sy ny firaikirekena. Zay zany voalohany. Dia eo ny tsy fahamalinana. Tsy fahamalinan'ny ray aman-dreny ka nanjary niara-poavoazana na niara-mifahafatesana ilay zaza noho ny tsy fahamalinana zany. Ohatra, fametrahana zava-maranitra takatry ny tanan'ilay zaza dia nilalovon'ilay izy, dia iny no nitarika ny fahafatesana na ny fahavoazan'ilay zaza zany. Eo ihany koa ny zavatra hita andavanandro namana anaritiana, ny fitantanana zaza eny amoron'ny arabe. Mitantana an'le zaza ianao zany dia le zaza nataonao manatombotra ny fiarakodia, dia nidomon'ny fiarakodia le zaza dia mety niara-pahavoazana na mety nitondra takaitra na mety maty. Zay zany le hoe tsy fahamalinana, mety mahavoasazy zay zavatra zay dia ampitandremana ny ray aman-dreny. Eo ihany koa le tsy fitandremana. Ohatra zany, nidin'ilay ray aman-dreny aman-trano tao ny zanany, dia nilalao avy tao ilay ankizy dia nandoro-trano, dia mahita ao trano izy dia nety ho faty na nitondra takaitra. Zay zany le tsy fitandreman'ny ray aman-dreny dia niteraka fahafatesan'ilay zaza, dia efa azokajiana hoe maltraitance fizika zany zay zavatra zay. Eo ihany koa tsy firaiana. Ohatra, nilaozanao nandeha zany ny zanakao hoe lasa ianao nandeha ny tseny, nefa tsy nisy sakafo tao na hoe lasa nitsangatsangatra ianao lasa nandehandeha, dia nitarika aretina ho an'ilay zaza zany zay fandozanao zay satria tsy nihinan-kanina izy, dia mety nitarika fahafatesana io, dia anisan'ny maltraitance izay zavatra zay. Eo koa hoe tsy miraika ny amin'izay vidy fitafiana ho an'ilay zanakao ianao, nefa ny andro mangatsika be, dia lasa narary le zaza, dia lasa nety ho faty mihitsy aza, dia tafiditra ao anatin'ny maltraitance. Na hoe efa hitanao marary sy mangovotra eo ihany koa le zaza, dia tsy netinao tany amin'ny toby pahasalamana. Zay zany le anisan'le hoe tsy firaina. Everin'ny ray aman-dreny fa mety hoe zavatra madinidinika zany, tsy dia manahoana loatra, nefa tafiditra sy sokajiana ao amin'le hoe maltraitance fizika. Zay mikasika ny vono nininana tao sy ny tsy nininana tao. Fa ndeha ho raisitsika ary ety ampamaranana namana lanto any misa joely ny mikasika an'le hoe vono sy ratra atao amin'ny olona na amin'ny zaza na atao an-tsitrapo na nininana tao, dia koa ny hoe erisetra natao tsy am'salasalana mihitsy. Raha mikasika ny indray namana anaritiana dia toy izao. Misy le hoe fandratrana zaza ny tsitrapo. Io zany ny ohatra hoe fidarovana zaza ny tsitrapo. Izy io dia mety fikapohana amin'ny hazo, na mety hoe amin'ny fekibo, na mety hoe felakatamaina, mety totondo, mety daka, sy ny sisa sy ny sisa. Ninino natao, fandratrana ninina natao zay, dia niteraka ratra ho an'ilay zaza le izy. Dia fidarohana miteraka faharatrana amin'ny vatana, na fatapahan'ny tongotra, na ny tanana, na favakisan'ny loha. Io zany dia lasa hoe tena naratra, misy raha mivoaka mihitsy ilay zaza, vokatra izay daroka nataonao zay. Ny fahatelo dia ny fanerenan'ny zaza hanao izay tsy tokony ataony. Terenao fotsiny ilay zaza hanao ny tsy tokony ataony. Ohatra, misy seza mavesatra io na entana mavesatra, dia terenao ilay zaza hibatana iny, dia lasa mety mivika ny taolan-damosiny sy ny sisa, dia miteraka aretina sy takaitra ho an'ilay zaza izay. Misy ihany koa ny herisetra ara-batana ka mitarika
takaitra na fahadalàna na tsy fahatongavan-tsaina eo amin'ilay zaza zay iarany. Izany hoe mety ny daroanao ny lohan'ilay zaza de mety tsy tonga saina intsony lay zaza nanomboka teo, na mety ho lasa dala lay zaza, dia sokajiana ho maltraitance ihany koa zany rehetrarehetra izany. dia ho anandray namana lantoany misy Joely ny mahakasika an'le hoe resaka fanapozinana ny ninana tao tamin'ny olona na natao tamin'ny zaza. Izy io indray namana anaritiana de misy zany ny fanapozinana atao amin'ny sakafo na amin'ny rano sotroina, na mety ihany koa efa nirasantsika teo hoe mety amin'ny fitafiana nosoranao asidra na nosoranao pozina lay akanjon'ilay zaza, de zavatra zay nataonao zay zany de mety hitarika aretina na tsy fahasalamana na takaitra eo amin'ilay zaza zay iarany, dia miteraka tsy fahafahana mianatra le izy na tsy fahafahana miasa, eny mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ihany koa izay fanapozinana zay nataonao izay. Dia zany rehetrarehetra zany dia voararany lalàna avokoa. Mikasika an'le fanalana zaza ndray ary namana lanto ary misy Joely. Io fanalana zaza io zany dia izay efa mazava be zany izy hoe fanalana zaza. Misy mantsy ny ray aman-dreny mahita ny zanany bevoka izy zany, de io zanany io bevoka tsy manambady na tratra n'ilay voaka tsy nirina, dia teren'le zanany anala n'lay zaza ao akibony satria miaro sy mitandro ny voninahiny izy, satria mety hoe mpitondra fivavahana eo an-tanàna le ray aman-dreniny, na koa hoe olona tsongon'olombolo eo amin'ny tany mamonina ireo ray aman-dreny ireo, dia lasa terena lay ankizy analan'io zaza io, dia izay fanereny zay no atao hoe eloka. Zay zany de fa eloka, fa misy ihany koa na de mieritreritra fotsiny ary le ray aman-dreniny hoe ndao esoriny io zanakao io fa tsy manery, fa vao miresaka fotsiny hoe ndao esoriny io noho ny voninahitra, de fa azo lazaina hoe eloka sahady zay namana naritiana, ary efa tafiditra ao anatin'le atao hoe maltraitance physique. Ahoana indray zany mikasika an'le hoe herisetra maivana nefa tena nininana tao tamin'ny olona na tamin'ny zaza. Ho amaranantsika ny ity fandaran'ity namana lanto misy Joely. Izy io zany namana naritiana de zao hoe vono na kapoka nininana tao nefa tsy miteraka fahavoazana na faharatrany na tsy fahafahana mianatra eo amin'le zaza. Saingy na afaka mianatra aza lay zaza na tsy naratra na tsy niteraka takaitra teo amin'le zaza ary lay vono na kapoka felaka tamaina tsongo, dia sokajiana ho fandikan-dalàna mandrakarivo zany rehefa natao amin'ny zaza ka mitarika ratrapo sy mitarika ohatrany hoe fanambanian-tena sy tsy fiarovan-tena eo amin'ilay zaza, dia efa sokajiana ao anatin'izany zany hoe maltraitance physique zay nataon'ilay ray aman-dreny izay. Makasitraka anao namana lantoary misy Joely fa nampahalalana vaovao indray izay nomeno izay, ary inona fa ho ilombiandoha ka tsy araraka tany fotsiny fa isan'ny fampiarana ho ataony ray aman-dreny sy ny mpanabe tsiraray avy. Satria ihany mbola noy ny resaka izay fanaovana nefa ny fotoana manapetra ihany, koa nde ho apetraka aloha mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony ilay paharentsika. Veloma tompoko. Veloma tompoko. AWR téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
misaotra anao mbola liana anaraka ny fandalinana ny filazantsarany Jaona. Lohatenino dia manao hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Miarabanao sady manasanao aharitra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Inona ny fanontaniany Tomasy ny amin'ny toerana alehan'i Jesosy ary inona no navaliny azy? Andeha ovaka itsika ny Jaona 7:12 andininy 5:21. Jaona 7:12 andininy 5:21. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonao ahoana ny fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny lalako. Nametraka fanontaniana izay iverintsika fa tena feno fahendreny Tomasy. Ahoana tokoa moa no anarahantsika olona iray raha tsy fantatsika ny toerana alehany? Asehon'i Jesosy anefa fa io fanontaniana io dia avy amin'ny fo feno fanahiana fa tsy avy amin'ny finoana sy fahendrena. Mamaly Jesosy fa izy mihitsy ny lalana. Lalana makaiza? Mankany amin'ray. Asehon'i Jaona 1:1-12 ny fifandraisan'i Jesosy sy Andriamanitra ray. Lazainy 1:12 fa asehon'i Jesosy ny ray. Midika hoe manazava na manome ny dikany hevitra iray ny hoe maneho. Azavain'i Jesosy amin'ny mpanota ny ray. Noho izany, Jesosy no lalana mankany amin'ray. Tsy ho takatsika ny ray raha tsy noho Jesosy. Nangataka mba hahita ny ray Filipo. Tsy misy olona afaka mahita ny ray anefa ka ho velona. Izany no voalazan'ny Eksodosy 7:30 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:30 andininy 9. Nahitsin'i Jesosy ny tsy fahalalan'ny Filipo ary nolazainy fa izay nahita azy, izany hoe Jesosy dia nahita ny ray. Raha tsy misy an'i Jesosy dia maizina sady tsy azo antoka ny lalana mankany amin'ray. Jesosy no fahazavana izay maneho antsika ny lalana mankany amin'Andriamanitra. Ampifandraisin'i Jesosy ireo teny telo ireo dia ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Ampiasaina amin'reto andininy reto ny hoe lalana. Jaona 1:17 sy ny 4:14 ao amin'ny 1:17 dia ampiasain'i Jaona ny hoe lalana mba ilazana ny asan'i Jaona mpanao batisa izay nanamboatra ny lalan'i Jesosy. Ampiasain'i Jaona koa nefa ny fahamarinana sy ny fiainana. Tena loha hevitra lehibe eo amin'ny filazantsaran'i Jaona ireo teny telo ireo. Mbola ho alalintsika ny loha hevitra momba ny fahamarinana. Tena zava-dehibe izany fianarana izany satria ny ankamaroan'ny olona ankehitriny dia misalasala ny amin'ny fahamarinana ambaran'ny Baiboly. Izay mandany fahamarinana nefa dia mifidy ny ho very. Inoanay fa teo vonjeny ianao ka handray ny fahamarinana ara-Baiboly ampinoana sy fitiavana. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany izay mbola hitoy. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR